raha banao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana avy hatrany mahazovana trany ny oram-baratra saika manerana ny Madagasikara ka manoloan'izay dia misy ny faritra izay manatombo izay rotsakoran'izay toy ny any amin'ny faritra Andoy, Anosy sy ny faritra Voatany ka misy ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana ho an'ny faritra Andoy, Anosy, Atsimo Atsinanana izay miatra amin'ny tian'ity torak'izay ihany koa ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava sy ny any amin'ny faritra Vakinankaratra miloko maitso ho amin'ny tian'ity ihany koa izay tombanana mitatra hatrany amin'ny alakamisy izay rotsakoran'izay ho an'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana torak'izay ny any faritra Sava sy ny distrikan'ny Maroantsetra ny rotsakorana vinavinaina ao anatin'ny 420 ora dia manodidina ny 40 ka hatramin'ny 90 milimetatra. Mahakasika ny fiforoana rivo-doza kosa indray dia tombanana isy ny fiforoana rivo-doza any amin'ny farafaran'ny herinandro any izay mbola somary lavitra ihany moa izay ka mbola manzavozavo hatreto ny mety ho lalan'ity rivo-doza ity raha toa ka miforona na akasika ny Madagasikara na tsy ny eto Madagasikara kosa dia ny oram-baratra ny saika mibahatoerana amin'ny faritra maro. Ny toetry ny androntsika kosa ho an'ny rapitso vao maraina hanorana hatrany ny andro any amin'ny morontsiraka Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara izay mety araikotroka izay ho an'ny morontsiraky ny faritry Boeny sy ny faritry Sofia. Mitoy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritry Sava ary mandraona ny andro raha ho an'ny Voatany izay mety ho arahina tandrivindraona vitsy indraindray torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony atsimony Anosy ny ambiny moa zany maina ny andro. Ny rapitso tolakandro mitoetra hatrany ny oram-baratra amina faritra maro saika manerana ny Nosy toy ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Morimania, Mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry Orombe, ny atan'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana sy ny faritra Andoy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony avaratra Atsinanana Nosy, Analanjorofo sy ny faritra Sava ary ny any amin'ny faritry Diana mandraona mety hisy tandrivindraona ihany koa ny alina ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritry Betsiboka ary ny faritra Alaotra Mangoro mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsinanana moa zany izay ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana vovinavina ho an'izay rapitso izay tombanana 17 ka hatramin'ny 20 any Voatany ahitana fiakarana izay raha minita amin'ny androny omaly sy ny hita amin'ity anioty ho an'ny morontsiraka Atsinanana Nosy kosa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ary 30 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ho an'ny morontsiraka andrefany Madagasikara ny androny alakamisy mitohy hatrany ny rotsakorana saingy somary any amin'ny tapany avaratra kokoa no isiraka an'izay ary ny morontsiraka Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara miverina maina ny andro arak'izany ho an'ny faritra Menabe sy ny faritry Orombe, Mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Andoy, Anosy. Ny ambiny kosa dia miandry oram-baratra amin'ny ankapobeny. Ny faritra Analamanga mandraona amin'ny ankapobeny izay mety hisy tandrivindraona ny alina ny any amin'ny tany faritra Atsimo Andrefana ihany koa no mety azo raona vitsy indraindray ny maripana vovinavina amin'izay androny alakamisy izay 17 ka hatramin'ny 130 ny maripana ho an'ny Voatany. Misy fiakarana izay ho an'ny faritra Mahatsiatra ambony iny toka somary midina kely kosa ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra misy fidinana ihany koa ho an'ny faritra Atsinanana. Ny ambiny kosa tsy dia nahitana fivana goavana ankoatry ny any amin'ny faritra Boeny izay tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius maripana amin'izay androny alakamisy izay. Ny androny zoma dia mbola hitohy hatrany ny rotsakorana amin'ny faritry ny Voatany izay somary mitatra ho an'ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Analamanga izay orana tandrivindraona araikotroka izay. Mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritry Sofia, Analanjorofo sy ny faritry Sava, ny any amin'ny faritry Diana sy ny faritry Boeny ary ny atan'ny faritry Melaky torak'izay ny any amin'ny faritry Vatovavy sy ny faritra Atsinanana iray manontolo. Ny tapany atsimon'ny Madagasikara kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay androny zoma izay dia somary isy fiakarana misongadina ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny satria dia tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny Voatany kosa amin'ny ankapobeny dia misy fivana goavana aloha zany ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritry Vakinankaratra fa midina kosa ny maripana ho an'ny faritry Mahatsiatra ambony ny any amin'ny ilany Atsinanana Madagasikara ihany koa dia tsapana an'izay fidinana maripana izay amin'ny ankapobeny raha amin'ny androny zoma izay hatrany. Amarana antsika ny fandaharana toy ny mahazatra ny tany Falitoandrivotra ambany amin'ny ankapobeny izay tany Falitoandrivotra izay raha teto Antananarivo ambanina manodidina ny fetrany MS avokoa moa ny rehefirehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerevantsika dia vinavinaina ho ambany amin'ny ankapobeny italy Falitoandrivotra eto Antananarivo. Izay ny meteo tamin'ny ity anio ty ary ara-pizindray fotoana manaraka veloma tokoa.